fa volatra any amin'ny telo tapitrisa dolara anoany no ilainy ny ministeran'ny fambolena hoentina mitana ny andiany manaraka amin'ny ady tao amin'ny andiam-balala anomboka any amin'ny volana septambra anoany moa izay etsika izay. Mila vola telo tapitrisa dolara ny ministéran'ny fambolena sy ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture hoentina natanterahana ny tapany fahatelo amin'ny ady atao amin'ny fanafiam-balala izay anomboka ny volana septambra ho avy izao. Velara-tany mirefy 10,3 hektara no fafazana fanafody mandritra ny campagne 2024 2024 raha nambara ministra ny fambolena Roland Ravatomanga nandritra ny fivoriana izay natao tetsy amin'ny fiben'ny FAO tetsy Ankoraohatra androany nentina nampahafantarana ny zava-bita nandritra ny ady natao tamin'ny valala no tanterahana tao anatin'ny 3 taona. Ho fiarovana ny tontolo iainana no antony nahatonga izany ady amin'ny valala natao nandritra ny 3 taona izany. Nampiasaina araka izay tokony ho izy ary nampiasaina amin'ny fomba aingana sy entitra nefa voadinika tsara izany vola izany. Izay no nahatonga anay nametraka ny fetra hoe tsy maintsy ao anatin'ny 3 taona no anaovana ny ady amin'ny valala fa tsy azo hiazakazahana hoe votaina ao anatin'ny enim-bolana na ao anatin'ny 2 taona. Azo natao tokoa izany fa tsy maintsy ho nanimba tanteraka ny tontolo iainana eto Madagasikara nefa tsika malagasy ary iriny zao tontolo zao zany manana biodiversité manana toetany ary manana tontolo iainana zay tsy ritin'ny olona tsy sanatria ho sombatsika amin'izay ady amin'ny valala. Zay ny antony lehibe indrindra nahatonga ny fametrahana fetra hoe tsy maintsy 3 taona no anaovantsika ny ady amin'ny valala. Marina fa maharitra 3 taona ny hetsika amin'ny ady amin'ny andiam-balala 2024 2024 izay nampiasana teti-bola amin'ny tentina 70 tapitrisa dolara. Manambara ny ministra ny fambolena Roland Ravatomanga fa vokatry ny tsy fisian'ny famatsim-bola natao entina hiadiana amin'ny valala nandritra ny krizy nisy teto amin'ny firenena ny taona 2020 ka hatramin'ny 2024 no nahatonga ny fanafiana faratampony nataon'ny valala. Ny fiatomboan'ny taona 2024 vao nisy ny famatsim-bola. Nisy arak'izany ny fahatiantoko izay nahatratra 70 tapitrisa dolara tao anatin'ny 3 taona nentina ny ady tamin'ny valala raha tokony ho 2 tapitrisa dolara isa-taona no atokana amin'izany ary heverina fa aorian'ny fahavitany tapany fahatelo amin'ny ady amin'ny andiam-balala dia heverina amin'ny laona ny raharaha eto Madagasikara. Nanambara ny ministra ny fambolena fa tratra ny fanamby 100 andro ny gouvernement izay an'ny ministerany raha 10 hektara no velara-tany ho ajariana hambolem-bary tao anatin'ny 100 andro dia nahatratra 4,000 hektara ny vita. Maneho ny ezaka amin'ny fanajariana ny tany ministera ka nametraka fanamby fa velara-tany 4,000 hektara no ajariana amin'ny 100 andro manaraka.